DG Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Immédiat, l'unique université habilitée par le Mesupresse en audiovisuel, cinématographie et ingénierie du son à Madagascar, dans son nouveau local à Nanessan vous présente. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni Vava. Big Cristal, penina tena azo antoka. Lolotranao ny fampalalam-baovao. Tsy manana politika mazava momba ny fifandraisana ary diplomatika ny mpitondra fanjakana proviny izany eny taona aty aoriana vao miroso amin'ny fanendrena masoivo izay entina anakonana ny tsy fahaizana tantana. Mandrika ny fampandrosoana ny firenena indrindra ireo anivony ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana amin'izao fotoana izao. Anton'izany tsy fampiarana ny fitsinjaram-pahefana tena izy hoy teo anivony centre Arioko Madagascar nandritry ny atrikasa nandinihana ny rafitra fikaonan-doha ifotony na ny structure locale de concertation sy ny décentralisation teny faravohitra androany. Ny ova tsy araka ny famaritana ny eken'ny rehetra ny taona 2024 ny fisotro ny lalana mampitoy ny vato sy ambotry manjaka fotodrafitra samaro anangalana toeram-pivarotana lehibe afaka mampiasa tanora manodidina ny 3,000 araka izany no tsy maintsy arodana indray. Manoloana izany nanao antso avy ijerena akaiky ity raharaha ity na ny tompotany na ireo tanora izay nilanja sorobavety ny maraina teo. Raha ny voalaziny Madagasikara hatramin'izay ho fiarovana ny tontolo iainana miampy ny ezaka fambolekazo tanterahan'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina tokony efa elo ny tavaverina ilay nosy maintso hoy ireo mpisehatra amin'ny tontolo iainana. Tsy izay ny zava-misy androany noho ny tsy fisian'ny mangarara ny fitantanana ireny vola azo ireny fa ihany koa ny paikady mazava hikajina ny tontolo iainana. Any ivelany manohitra ny fanafoanana ireo mpampiorohoro ao Palestina ny tafika Israeliana amin'izao fotoana. Misy 10 ireo namony iainana nandritra ny hetsika atao amina moské tao Tulkarem izay voalaza hatrany fa isan'ireo mpanao asa fampiororona ny atsipirindreo avy hatrany ary. Faltafahoana amin'andray ny tenako tompoko lasety mikovavy ato anatin'ny fampahalam-baovao amin'ity alina ity haterina ny araba ary manasana ampitiavana ny jo izany hatramin'ny farany anomboantsika ny fotoana avy hatrany. Tsy manana politika mazava momba ny fifandraisana ary diplomatika ny mpitondra fanjakana porofiny izany enina taona aoriana vao miroso amin'ny fanendrena masoivo izay entina anakonana ny tsy fahaiza-mitantana. Matoan-dahatsoratra Gaëtan Andriasilavo. Nankatoavy ny filan-kevitry ny ministra Omaly ny fampitanam-bava momba ny fanendrena ireo masoivony Madagasikara any Maroc sy Washington DC. No mafisina fa miankina amin'ny fankatoavan'ireo firenena ampetrahano azy ireo no irisona amin'ny fanendrena ireo masoivo. Raha ny fantatra nefa dia mbola tsy nampahafantarina mialoha ny firenena ampetrahano azy ireo izao voalaza sy ankatoavina anaty filan-kevitry ny ministra izao sahady. Fanontaniana mipetraka avy hatrany ahoana zany ireo masoivo any amin'ny firenen-kafa na dia nilaza aza ny filan-kevitry ny ministra fa miankina amin'ny fankatoavana ireo firenena ampetrahano azy ireo no ahafahana manendry masoivo. Ohatra amin'izany ny any New York, ONU, Johannesburg, Canada, Allemagne, Japon, Russie, Italie sy ny sisa. Tsy efa mpiara-miasa sy mpiara-miombonantoka amin'ny Madagasikara izay ve ny Cameroun ireny firenena ireny. Ny zava-nisy aza talohan' izao fanendrena masoivo any Maroc sy Washington DC izao dia niazakazana ny filazana fa ametraka masoivo any Emirates Arabes Unis ny fiandohan'ny volana Jolay lasa teo fotoana foty taorin'ny fitsidihan'ny Andry Rajoelina tany an-toerana. Misy antony manokana mahatonga ny fanjakana malagasy hiazakazaka amin'ny fanokafana masoivo raha toa ka mbola maro ireo masoivo tsy voatendry amin'ny firenena hafa mpiara-miasa sy mpiara-miombonantoka amin'ny Madagasikara hatr'izay. Ka izao fanendrena izay voalaza fa tsy nampahafantarina mialoha ireo firenena ampetrahano izao ve hoentina anakonana ilay filazana fa niazakazana ny fananganana masoivo any Emirates Arabes Unis. Fanontaniana mipetraka ihany koa anahoana ireo tanora
nianatra sy manam-pahaizana manokana momba ny diplomasia izay tsy misy fijerena akory fa fainandrena politika no omena vahana. Ny zava-misy ihany koa nanomboka ny taona 2012 no tsy nisy fanendrena maso ivoho intsony. Isaky ny miteny anefa ny mpitondra dia manamafy fa isokatra sy ahatsara hatrany ny diplomasia. Raha ny hita aloha misedra olana goavany amin'ny lafin'ny fifandraisana iraisam-pirenena i Madagasikara amin'izao fotoana, na amin'ny lafin'ny diplomasia, na amin'ny lafin'ny findramam-bola, na amin'ireo karazana fanampiana avy amin'ny mpiara-miombona antoka isan'ny tokony, vokatry ny tsy fahaiza-mitantana ataon'ny mpitondra. Ka ankehitriny, efa iny taona teoriana, dia ino ve isika fa efa mahatsapa sy resy lahatra ny mahazava-dehibe ny fametrahana maso ivoho amin'ireny firenena-dehibe sy ireny firenena mpiara-miasa sy mpiara-miombona antoka amin'ny Madagasikara hatrizay ireny ny mpitondra fanjakana. Raha izany, inona no naharesy lahatra tampoka teo raha toka tsy nisy fijerena izany tao anatin'ny enina taona? Sa ve anaporofona ihany koa fa efa vonina ho eo amin'ny toeran'ny filohan'ny SADC ny taona 2022 raha toka mbola tsy nisy mpitondra malagasy teo amin'izany toerana izany hatrizay nisiny ny SADC. Io toerana io izay tsy noho ny fahaiza-manaon'ny mpitondra fanjakana malagasy ankehitriny fa toerana ifandimbiasana ka miova isa-taona. Ary andray ny SADC isika, inona ny tombo no azon'ny Madagasikara amin'izany satria ny orinasa malagasy izay tsy mahavita mifaninana amin'ireo orinasa amin'ireo firenena hafa mpikambana rehetra. Inona ny tombo no azon'ireo mpandraharaha malagasy eo anatin'izany? Ary efa misy ve ny fanomanana mialoha ny malagasy indrindra ireo mpandraharaha? Manginy fotsiny ihany koa ny olan'ny herinaratra, ny sécurité, ny climat des affaires sy ny sisa. Ireo olana samy hafa ireo izay natonga ny toe-karen'ny malagasy ho latsaka ny katerena tanteraka ankehitriny. Miampy ny tsy fananana politika ara-diplomatika mazava ampandrosoana ny Madagasikara. Porofon'izany, tsy misy mpampiasa vola vahiny, tsy mahavita ny andraikiny ihany koa ireo maso ivoho efa mipetraka amin'ireny firenena hafa ireny. Manamafy izany ireny fake sy ny affaire de farany teo ireny izay tena mbola ho sarotra ho an'ny Madagasikara ny vokatra izany. Mbola fanontaniana hafa ihany koa ny ampivoaka io vola io raha toka manaja sy manaiky ireo fepetrany takina i Madagasikara. Famandringa ny fampandrosoana ny firenena indrindra ireo eny anivo ny vonim-bahoaka itsinjaram-pahefana amin'izao fotoana izao. Anton'izany ny tsy fampiatrana ny fitsinjaram-pahefana tena izy hoy teo anivo ny centre AJUP Madagasikara nandritra ny atrikasa nanjanihana ny rafitra fionan-doha ifotony na ny structure locale de concertation sy ny décentralisation teny Faravohitra androany. Mandeha ila ny fitantanana ny firenena raha tsy mipetraka araka ny tokony izy ny rafitra hitantanana ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana hoy ny teo anivo ny centre AJUP Madagasikara androany. Zava-dehibe araka izany ny fanatsarana ny rafitra fikonan-doha ifotony na ny structure locale de concertation izay rafitra ahafahan'ny olom-pirenena mandray anjara amin'ny lafin'ny fambatrona eny ifotony. Ity rafitra ity izay manampibetsaka amin'ny fomba fitantanana sy ny fomba fandraisana fanapahan-kevitra entina ampandrosoana ny commune izay tantanana hoy hatrany ny fanazavana. Izy io araka le voalaza teo rafitra fankahakevitra ihany no atao anatiny ary ny fankahakevitra eo dia tokony entina hanampy an'ireo tompony andraikitra mahefana anivon'ny commune amolavola tolotra mifanaraka kokoa amin'ny filan'ireo olom-pirenena eny ifotony. Rehefa nanao fanadihadiana ny ivitoerana teo amin'ny nivona commune anankefatra, roa misy SLC, ny roa tsy misy SLC, Sabotsynamena, Tanjombato ary commune urbaine Antananarivo sy ny commune urbaine Anambositra. Ny zavatra mivoatra tao anatin'izay dia ny hoe manampy dia manampy amin'ny famarina toeran'ireo atao hoe mpitondra sy ny atao hoe fanapakevitra raisiny any anivon'ny organe délibérance ny avy eo anivon'ny commune ny fanamafisana fampandraisana anjara ny olom-pirenena anivon'ny commune. Maro ny tolo-kevitra sy ny lalàna efa naroson'ireo mpanao politika. Isan'izany teo anivon'ny antoka MMM na ny malagasy miaramiangy tamin'ny taona 2012 mikasika izay fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy izay. Saingy vitsy tamin'ireny no niraisin'ny tena anivon'ny antemera-pirenena. Ny lalàna tiasika décentralisation io izay tao amin'ny antokony nanolotra azy fantatry ny taon'ny HVM tamin'ny 2014. Izany hoe nisy processus lavabe zany namoahana ny lalàna io. Tsy izy rehetrarehetra ny votage natao amin'ny Assemblée nationale fa ny ankamaroany votage natao isan'izay ny structure locale de concertation izay tsy fantatry ny rehetrarehetra ny isiny raha tsy efa hoe mivoaka ny lalàna tsy misy adihevitra lalina angamba tao anatin'ilay izy.
niova tamin'ny lalàna hitanao tamin'le recommandation teo dia ny hoe proportion nataonay ohatra ho Antananarivo dia tokony isy a ben'ny tanàna na isaky ny arrondissement dia misy a collectivité ray ben'ny tanàna ho Antananarivo renivohitra ray manontolo tokony isy structure zany a isaky ny arrondissement a maire d'arrondissement tena élu fa tsy tendrana miaraka amin'ny conseil d'arrondissement voalazonareo tao nolana ny mahalehibe an'le izy rehetra rehetra tsy nekeny maro anisa tamin'izany moa le izy a hoe alao a olona tokana ihany a mitatana Antananarivo a sy conseil tokana ihany a dia hitatsika eo ny résultat amin'izao dia mbola mitokona ihany koa le izy amin'ny resaka fampandrosoana. Nanamafy hatrany ny teo anivy ny antoka MMM fa ilaina ny fifampiresahana ny eny fotony sy ny fampiarana izay voarakitry ny lalàna velona eto amin'ny firenena isiny ny fitsinjaram-pahefana araka ny tokony ho izy. Voilà, on appelle l'article 15, article 15 non, mais ça y est, 2014, 018, budget participatif. Ni antony, dinue, réparmi sur ma symbole à tout l'attente, ils ont les communes, les sacs ont les communes, à Manapakaz, pas mal de voula, de l'exiger, nous ex-maïtinis, concertation, parce que moi, je vais amener les communes, il y a un cadre juridique zany a metrahana ny zavatra io dia hoe tokony ateraka anaty lalàna le izy fa izy zavatra zay tokony mifandraika amin'ny drafitra fampandrosoana n'le commune ihany koa dia zay namoahana ny lalàna mikasika ny aménagement territoire dia nanomboka teo a dia navadika tsy atao PCD fa schéma d'aménagement communal dia voafaritra ny lalàna satria ny terme aménagement dia samy malala loatsika inona ny votoatiny inona ny dikany inona ny voalaza anatin'izay aménagement zay tokony hitovy zany ny fanapahan-kefy ny olona tsirairay avy dia zay ny ihany io a cellule de concertation io navarina namatra izy lasa conditionnalité le vola amin'ny voalohany no pehiny bailleur rehetrarehetra ny nametraka an'le saky mba hatsapahan'le olona azy fa rehefa avy eo a fonctionner normalement zay ny appropriation ihany koa raha ohatra hoe ataonao le recommandation voalohany hita le izy a hoe ny vola ny problème tsy olona amin'ny volanao zany ao rehefa tsy anao metsika. Ankilany nisy androany ny atrikasa momba izay fandaniana ny rafitra fikoana andoha ifotony sy ny mikasika ny tontolo ny fitsinjaram-pahefana izay tetsy amin'ny centre Arup Faravohatra. Nandray anjara tamin'izany ireo lehibe ny antoko firaisamonim-pirenena sy ireo androm-panjakana maro samihafa isy ny famoahana fenkevitra ho amin'ny rahampitso mikasika ireo teboka ilaina fanatsarana momba ny SLC sy ny décentralisation eto Madagasikara fenkevitra izay aroso amin'ireo tompona raiky mpanjakana entina mitondra fampandrosoana eto amin'ny firenena. Tapaka teo anivony filan-kevitry ny ministra Omaly ny fandaharana ireo lahara-pameana amin'ny tetikasa vatsiny Exim Bank any Corée amin'ny famatsiana ny fananganana ny ivitoerana mpamokatra herinaratra hydroélectrika vaovao ao Antetezambato district Ambato Finandrana tanjona amin'ity tetikasa ity ny anapina ny tambazotra iraisana Antananarivo ho 10 mégawatt. Lavitrezaka ny asa atao amin'ny fananganana hatrany ambolohany ny ivitoerana mpamokatra herinaratra hydroélectrika vaovao tahaka izao ho ireo mpiaro ny zon'ny Panjifo ny vatam-panjiro izay manimba sy ampiarina maro amin'izao fotoana fitsinokoloina. Maika ny fitadiavana vahaolana manoloana ny fataparin'ny herinaratra andro aman'alina eto amin'ny tsikerian'ny fanazavany mpiaro ny zon'Panjifo ny tetikasa vao atsangana tahaka izao izay mbola lavitrezaka ny asa rehetra ny fahatapahan-jiro amin'izao fotoana izay manimba fotom-piveloman'olona maro. Zava-dehibe zany satria azo lazaina hoe tsy mitsahatra ny mijery zay asosy atsaran'le fiainan'ny firenena mihitsy zany kanefa hoy tsika efa manana zao tany fahatramatona angambany izy iny tamin'ny antro teo aloha mahatratra ny amin'ny 40-60 mégawatt maninona tsy nampiasainy reny namboarina natao tsara izy mba ahafahana mba mpandeha an'le raharaha fanampiny fotsiny no atao teoriana raha ohatra misy fanampiny atao zay sady mahasosy mahatsara mba finaritra mitady vahaolana fa le olana mipetraka dia ny hoe efa nisy ny teo aloha maninona sy nahatsaraina sy namboarina tsara dia avy eo indray manamboatra vaovao ihany koa dia voamaika metsara dia afaka zao olana mahazo malagasy ao. Ankoatra izay vahaolana ampidina ny vidin-jiro izay mampitaraina ireo mponina ny tokony ilaina vahaolana maika raha ny fanazavana hatrany tafiditra anatin'izany ny fanatsarana ny fototra fitrasa efa nisy teo aloha.
mitady vaolana mahafinaritra sady mora atsara indrindra le izy fa raha iaka tsara le vidin'le herinaratra izy moa ny antefany fa tsy tsika mpanjifa ve dikan'izany raha ohatra ka nefa misy eo aloha ny atsaraina atao zay ampandeha azy tsara dia mijanona amin'ny tarifo io midina raha ny tena dadiavin'ny mpanjifa hoe satria ny fiainana amin'izao fotoan'izao hoe fa sarotra dia tokony mba mijery an'le vahaolana mahampidina zay zavatra ihany koa mba jerevana alizy hoe inona mahateresana ahafahana mijery an'izay satria sarotra le fiainana amin'izao fotoan'izao efa mba nisy angeny natsangana dia misy fitohizana zay fitohizana zay ngeny mba hoe mararaha-pirenena na raha-pireneny zay ngamba ny azoko avaly an'le izy. Ny Exim Bank ny Korea indray no amatsy nitetika asa fananganana ny ivitoeram-pamokarana herinaratra hidroelektrika vaovao ho atao ao an-tetezam-bato hanampina ny tambazotra iraisana Antananarivo Ria. Tapaka teo anivon'ny filan-kevitry ny minisitra Omaly ny fanaovana laharam-pahamehana ireo tetika asa vatsian'izy ireo izay hanampy 10 megawatt ny herinaratra raha ny tatitra. Tafiditra anatin'izany ny fanamboarana ny zotra mampita ny herinaratra sy ny fananganana ny ivitoeram-pamokarana herinaratra hidroelektrika ao Talaviny. Iandro 4 taona indray araka izany malagasy vao azo izay fanatsarana amin'ny lafiny herinaratra izay. Ity tetika asa ity izay vao hanomboka tanteraka ary 5 hatramin'ny 7 taona farafahakeliny vao isitraka ny tombontsoa amin'izany ny malagasy. Misy ambadika manokana ve ny andrasana famatsimbola avy amin'ny mpiara-miombonantoka vaovao tsy nanohizana ny teo aloha toy ny tao asaofika izay efa tamin'ny taona 2024 no afaka natomboka ary tokony hamokatra hatramin'ity taona 2024 ity ny tetika asa tohandram-pamokarana asaofika ao amin'ny renirano Oniva raha toka efa nisy ny famatsimbola feno izay nentin'ny Banque africaine pour le développement sy ny Banque arabe pour le développement économique en Afrique ary ny vondrona européenne famatsimbola feno izay mitentina hatrany amin'ny 5.7 tapitrisa $, izay ny consortium Neo na ny nouvelle énergie hydroélectrique de l'Oniva no anatanteraka azy ny tsy fisian'ny continuité de l'État izay misy akony amin'ny isan-tokantrano ankehitriny. Araka ny manantsika tao anatin'ny lohateny teo dia niova tsy araka ny famaritana ny ekendrehetra ny taona 2024 ny fizotry ny lalana mampitohy Anivato sy Ambohitrimanjaka. Foto-drafitra maro ananganana toeram-pivarotana lehibe afaka mampiasa tanora manodidina ny 3,000 araka izany no tsy maintsy harodana indray. Maloana izany danao antso avo ijerena akaiky ity raharaha ity na ny tompony tany na ireo tanora izay lanja sora-baventy ny maraina teo. Teny toetra ny Gaëtan Andriatsilafo. Ny lanja sora-baventy ireto olona maro ireto tsy ratsy ny lalana ho izy ireo fa mba hakisaka satria mila miasa izahay. Tsy ratsy ny lalana tena hoe ilana ny lalana fa kosa mba mangataka amin'ny sele président zahay hoe mba ataovy re zay hevitra hanakisahana nyty lalana fa hatao aiza reto vahoaka tsy anasa ny zanakay tsy anasa satria ny zanakay zao afaka baka dia handeha hanao jolaim-boto fotsiny dia harodana indray ny asa vita nefa ny fanamby nomenao anay hoe ny asany zanakay. Olona maro zay ny miasa ao fa maro ankizy efa manao formation nefa njery hoe arodana zany le teo zany matetsanay mba akisaka mba mangataka zany zay monsieur le président mba akisaka le lalana. Rehefa natao fanadiadina trano sy fotodrafitrasa nanganana toeram-pivarotana lehibe izay ampiasa olona mihoatra ny 3,000 no tsy maintsy harodana ka isan'ireo olona manjatony efa nahazo fiofanana hiasa amin'ilay toerana ireto ny lanja sora-baventy ireto teto amin'ity fanamboarana voarapida mampitohy Anivato sy Ambohitrimanjaka ity. Rehefa nanontaniana ny tompon'ilay tany izay manodidina ny 4 hektara tsy voarakitra tao anatin'ny fizotry ny lalana araka ny drafitra navoaka ny fanjakana ny 12 Aogositra 2024 lasa teo ny tanin'izy ireo ka nahatonga azy ametraka ity tetika asa goavana izay mitetina amina miliara maro ity. Angatana zany dia mba hanajana an'le tracé tamin'ny 2020 izay tsy mandalo entièrement eto amin'ny terrainay fa misy partie kely kosa lasa ary iny efa nekenay ary zay mamerina fa tsy manakana ny hoe fisian'le lalana akoriny satria zavatra io dia zavatra asoan'ny commune eto ary asoan'ny Madagasikara ielana amin'ny embouteillage rehetrarehetra io. Fanampin'izay raha ny fanazavana efa nisy fanapahan-kevitra navoaka ny filan-kevim-panjakana na ny conseil d'état mikasika ity tranga ity ampiatoana ny asa saingy eo ampiandrasana ny fivoahany didi-pitsarana mitohy hatrany ny asa fanamboarana ny lalana. Ny asa fanamboarana izay efa manakaiky ny trano sy ireo fotodrafitrasa amin'izao fotoana. Efa nandalo procédure tena tribunal zay dia efa niakatra conseil
conseil d'état izy ty dia efa nassure sy des travaux ny entrepreneur nefa hatramin'izao zareo mbola manohy. Rehefa nanontaniana nilaza ary nanamafy ny teo anivon'ny commune Talata Maty fa efa nahazo fahazon-dalana ary mazava avokoa taratasy rehetra nahafahana ny roso tamin'ity asa fanorenana koafana ity. Voalohany indrindra moa zany reny miankina amin'ny certificat situation juridique izay normal tsara tsisy problème miampy ny antota taratasy izay nilainy teto amin'ny commune maro izay feno zareo tsara tokoa satria anazy ny tany zoany no manorina ary izy io efa nanomboka tamin'ny 2016 2017 nandeha foana zany ny asa fanorenana teo na ny remblai na ny construction. Hatreto aloha tsy misy misakana ny firosoana amin'ny fanamboaran-dalana angatahana ho ny tompony tany ireto mpiasa ireto sy ny mponina voakasika ary ny ao anivon'ny commune ny amerenana ilay tracé teo aloha dia ilay soro-dalana efa nekeny rehetra ny 12 aogositra 2024. Andrasana ny mety ho toy n'ity tranga eny Ivato ity sy izay mety ho fijerena akaiky ny tompony tany sy ireo tanora Amanarivo ny very asa. Tsy mipetraka ho isan'ny lara-pameny mpitondra fanjakana ankehitriny ny lafin'ny fahasalamam-bahoaka ireo mpamakafaka ara-politika androany eo anatrehany fahatarany ny fankatoavan'ny fanjakana ilay protocole d'accord ahafahan'ny sambo Mercy Chips mijanona sy miasa ho Toamasina. Fantatra fa tahorin'ny antsoantso ny fitarenan'ireo tokony hisitraka ny fitsaboana maimaim-poana farany teo voataitra tamin'ny torimaso ny mpitondra fanjakana ka nahakatoa ny fahafahan'ity sambo ity mijanona sy manohy ny asany any an-toerana. Andro vitsy lasa izay nandray fanapahan-kevitra lehibe ireo tompony andraikitra eo anivon'ny sambo Mercy Chips izay nilaza tamin'ireo marary tokony hisitraka ny fitsaboana maimaim-poana ao aminy fa hampisahatra ny asa fandidiana izy ireo amin'ny volana septambra ho avy izao noho ny tsy mbola nahavitany ny soni ilay protocole d'accord mba hahafahany mijanona eo anivon'ny sarana sambo ny Toamasina ao. Omaly nadritra ny filan-kevitry ny ministra voandoraisany ny fepetra tamin'ny alalan'ny fampitana mbava momba ny firosoana amin'ny fifanarahampiara-miasa vaovao indray eo anivon'ny gouvernemanta malagasy sy ny fikambanana tsy miankina Mercy Chips ity. Efa maro ireo marary tokony hisitraka fitsaboana sy manohy izany no kivy sy nalahelo ary nanao antsoafo tamin'ny fitondram-panjakana ny mba hanomezana ity fahazahoan-dalana ity saingy izao voarototra ny fitondram-panjakana malagasy. Izay no manam-porofo fa tsy laharam-pameana ho an'ny mpitondra fanjakana ny fahasalamam-bahoaka indrindra fa ny fisian'ireo mpitsabo manao ny asa maimaim-poana sahala amin'izao mba hanasoavana ny vahoaka malagasy. Noho izany zany misy atao hoe tolo-tanana rengezabe avy amina fikambanana tsy miankina nanaovan'ilay mpanao gazety antsoafo ny hoe maninona tsy mipetraka ilay fifanarahampiara-miasa maninona ny tsy azakazahan'ny fitondram-panjakana aingana aloha na hoe ampidirina anatin'ny amiana azy ninona zany izay endrik'ilay fifanarahana tokony azo atao tsara mihitsy nanao an'ilay tovana tony nataony ny fanjakana teo aloha 2024 hoe tapitra ny fehim-potoana atao anatin'ilay fifanarahana fanaovan-tsonia dia nasiana n'ilay tovana fa mametraka fanontaniantsika hoe tena lara-pahamian'ilay fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ve ny atao hoe fahasalamam-bahoaka tena lara-pahamiana ve ny sosialim-bahoaka fa tsy hoe lasy any alika vao manangom-bato efa atao koa ao anatin'ilay fehim-potoana mahatapitra n'ilay faharoetan'ilay olona vao mivoaka ny fampitana ambafo. Mipetraka raka izany aiahy malona ny fomba fiasa ny mpitondra fanjakana ankehitriny indrindra fa ny nahatonga ny saika tsy nanomezana ity fahazahoan-dalana ity raha ny nambarandreo mpamakafaka ara-politika hatrany satria ve tsy mitondra tombontsoa ho an'ilay mpitondra mialatsiny amin'ny teny an'izany satria makany ny eritreritry ny mpamakafaka ny hoe sao dia tsy misy tombontsoa an'ilay mpitondra fanjakana ao dia manahirana azy miditra amin'io satria mahimaim-poana mila manazavy izy ao anatin'izany raha ohatra ka misy fifanarahana hafa akoatran'ilay mahimaim-poana zay dia manazava mivaoaka fotsiny izy io tsy mahimaim-poana fa misy tambony avy aty Madagasikara dia mazava ny sain'olona amin'izay fotoana zay hoe ae zay zany mahatonga ny tsy mihazakazaka ekeny fa raha ohatra ka tena hoe tena hitondra ny anjara briky ny hitondra tolo-tanana ho an'ny tsy salama eto Madagasikara tsy afaka miatrika an'ilay fitsaboana izay mbola azavaiko ihany azy lalam-panorenana ny mamaritra an'izay fiantohan'ny fitondram-panjakana makasika ny fiahina ara-sosialy sy ny fahasalamam-bahoaka zany. Tsy aivina fa ity taratasy protocole d'accord ity no ahafahan'ny sambo Mercy Chips mijanona eto Madagasikara sy manohy ny asa fitsaboana hatramin'ny farany taona 2024
izay nanenjeha ny mpitondra fanjakana ihany koa ny mpanao gazety Ndia Mahazo Mikaelisa avy ao Tomasina ao rehefa nanao antsoavo makasika ny tokony anaovana soni ity protocole d'accord ity rehefa tsy mavita mampisitraka ny fitsaboana memempona sahala amin'izao asa ataony Mersisipsa izao ny fanjakana malagasy tsy tokony asarotin'izy ireo ny fahafahan'ireo mpanao asa soa hiasa eto amintsika. Iny ihany koa ny satsotsika vetivety ao anaty dokam-barotra foy aorian'izay ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Avec maintenant plus de data, profite de nettement 25 000 et c'est 4,5 gigaoctets d'internet. Et c'est toujours à 25 000 arrière. Tape vite le dièse 322 étoile 8 dièse. Rejoignez l'université Immédiat Nanissan, l'université de cinéma, de l'audiovisuel et de l'ingénierie du son de l'océan Indien. Des matériels et infrastructures haut de gamme suivant les normes internationales. D'autres mentions sont aussi disponibles. Le marketing digital, la communication numérique, la publicité, l'informatique et télécommunications. Diplôme habilité de la licence au master. Immédiat, l'unique université de cinéma, de l'audiovisuel et de l'ingénierie du son habilité à Madagascar. Porte ouverte du lundi 26 août jusqu'au 7 septembre à Nanissan. Visitez nos studios. Inscrivez-vous et visons haut et loin. Amin'ny manaraka Big Crystal penina tena azo antoka. Tavena somatsara tao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao anoizatsika izany avy hatrany raha ny vola azo ny Madagasikara hatramin'ny izay ho fiarovana ny tontolo iainana miampy ny ezaka famboleka-kazo taterahan'ny fanjakana sy sehatra tsy miankina tokony efa ela no tavaverina ilay nosy maitso ho ireo mpisehatra amin'ny tontolo iainana tsy izay no zava-misy andro any noho ny tsy fisian'ny mangarahara ny fitantanana ireny vola azo ireny fa ihany koa ny paikady mazava hikajina ny tontolo iainana onona saina. Isan'ny azahoan'i Madagasikara vola be indrindra avy amin'ireo mpiara-mombonantoka ara-bola sy ara-teknika ny fiarovana ny tontolo iainana indrindra ireo valina ny zavaboary. Manampy antsika ny fikambanana iraisam-pirenena mpisehatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana fa eo ihany koa ireo firenendehibe ho fiahina ireny valan-javaboary ireny sy fiarovana ireo biby ahina olany tamingana. Manampy ny any ivelany fa manao ny ezaka ihany koa ny eto an-toerana toy ny fanjakana izay mametraka aviana isan'ny taona amin'ny tany ovolena azo. Fa manao zay ho afany ihany koa ny avy amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny alalan'ny responsabilité sociétale des entreprises. Raha ireny rehetra ireny tokony efa ela no rakotrala i Madagasikara saingy noho ny tsy fisian'ny fitantanana mangarahara ataon'ny fanjakana amin'ireo vola sy fanampiana voaray sy ny tsy fananana drafitra samazava anatin'ny fohy antonony ny ary lavitrezaka tsy mitsahatra miena ny velaran'ny tany misy ala eto amintsika. Vokatra ny tiako jerevana foana. Mangarahara ohatra tsy misy maharatsy an'izany ary zay zavatra hoe fipetrapetraka mipamatsy vola foana aleo mangarahara. Mipamatsy vola ve faly amin'ny fitantanana ny volany reny zavatra eny tsy eo amin'ny resaka tontolo iainana fa amin'ny resaka zavatra hafa koa tratra ve le tanjona. Tena nakany amin'le zavatra natao ve le vola. Vokatra ihany any jerevako zavatra misy aloha amin'izao fotoana izao resaka hoe déforestation na dia teo ary le hoe andao atao maitso Madagasikara zagna mametrehitra fa tsy dia tena mbola tratra tanjona izay
satria tena mbola le dorotanety zao tena mbola mibana be, mbola betsaka ny raha tsy resaka fa tsy ny tamin'ny 2023 tsika mbola 80,000 hectara ny nyrehatra tamin'ny 80 zavatra voarain'ny olona zany ny tany olona. Fifanovatry ny mpiara-miasa maro, fanampiana ara-bola sy ara-pitaovana avy amin'ny any ivelany ho fikajirana tontolo iainana, fivoriana iraisam-pirenena maro momba ny tontolo iainana izay iadina ny tombontsoan'i Madagasikara ary ankalazaina fa azahoana vola be ho an'ny tontolo iainana. Toy ny COP26 nore matetika avy amin'ny fitondram-panjakana raha izay resaka fiarovana ny tontolo iainana izay. Tamin'ity herinandro ity ihany koa vola hatramin'ny $100 no hositrany Madagasikara amin'ny alalan'ny FEM andiany fahavalo na ny Fonds pour l'environnement mondial izay vatsiny ny tahirim-bola iraisam-pirenena Global Environment Facility manampy ireo tetikasa maro misandraka manerana ny nosy fa ny zava-misy tsy mitsahamena ny velaran-tany misy ala eto amintsika. Miena andro manalina ihany koa nisandreo biby ahina olany tamingana sy tsy fahita fa tsy eto Madagasikara. Fototsy ny olana ny tsy fisian'ny mangarahara amin'ireny rehetra ireny hoy ny mpisehatra amin'ny tontolo iainana fa ihany koa ny tsy fisian'ny tatitra ofisialy avy amin'ny fanjakana. Ny fanaovana tatitra izay endrika tamberina ndraikitra ho an'ny mpiara-mombona antoka ara-bola sy ara-teknika fa ihany koa taratry ny fahadiovana ara-pitantanana. Vokatry ny tsy fisian'izay mangarahara izay mivantana amina tetikasa sy ireo avy amin'ny sehatra tsy miankina ny ankamaroan'ireo famatsim-bola tatoato. Isan'ny sehatra tsy miankina miaraka amin'ny mpiara-mombona antoka avy any ivelany Niger na ny groupe d'études de recherche sur les primates. Ny mpisehatra amin'ny tontolo iainana izay mitaky fomba fiasa mazava amin'ny fanjakana amin'izay fiarovana ny tontolo iainana izay. Tokony mazava mihitsy zany hoe faritraiza zany ny urgent hotspot dia atao lahara-pahamehana satria io zany no bembabe mpizahatany, io zany misy mponina, io zany ny fantrana midadasika be. Reny zany tokony misy efa cartographie zany reny ary zay ny olon'ity firenentsika ity. Manome fanampiana anao dia vary ho an'ny herinandro raha be indrindra dia efa tapitra indray dia manao fanaony ihany izy ka ny fanampiana zany aloha hitodika amin'ny tena fanovana ifotony na hoe radical mihitsy zany efa sairanan'ireo olona fonja be ny vahaolana samy fanatsarana velontenan'ireo olona ka izay le izy le zavatra misy fampiaran-dalàna koa ao anatin'izy zava-dehibe ny fampiaran-dalàna. Variana mangataka ny fitondram-panjakana amin'izay fikajiana ny tontolo iainana izay raha ny fanazavana fa ny asa sy ny vokatra azo tsapahitanana tsy hita mazava. Raha tsy misy ny fivoampetsika ahina iaina ny zava-misy any atsimon'ny nosy ny 3/4 Madagasikara araky ny tomba ny manam-pahaizana. Any Toliara dia isian'ny sokatra nanomboka omaly tao Toliara ny vakokara festivaly andian'ny fahatelo ka hetsika maro no hita ao amin'ny Alliance Française sy ny vakokara trano mandritra izany. Bonhomme Élysée, Kolo Toliara. Fisehoana antsehatra atao ny mpanakanto 10 mahery sy hetsika maro samihafa eo anivon'ny vakokara sy ny Alliance Française Toliara no entina anamariana ny vakokara festival andian'ny fahatelo izay karakarain'ny Alliance Française sy ny Fondation Orange. Fanomezana sehatra ireo mpanakanto avy aty amin'ny faritra no antopisian'izao hetsika izao raha ny fanazavana. Ato amin'ny vakokara zany nanomboka androany alarobia 7 volana aogositra izao dia nanomboka ny fahatelo ny fankalazana ny festival ny vakokara mandritra efatsanjo le ny festival manomboka androany dikan'izay efatsanjo tampitsy amin'ny asabotsy ny maraina jusqu'à amin'ny 9 misy stand ahitantsika hetsika maro ato amin'ny Alliance Française Toliara fa ny hariva manomboka amin'ny 10 kosa dia ahitantsika fampisehoana isan-karazany miaraka amin'ireo artiste 10 ireo. Fampiroboroboana ny lafiny kolotsaina misy ato amin'ny faritra Atsimarefana no imasoa ny vakokara hatramin'izay efatra amin'ny 10 taona nijoroan'izay raha ny fanazavana hatrany. Dia ny vakokara moa zany mariana eto fa toerana anankiray izay ahafahan'ny artiste rehetrarehetra tsy ankanavaka io dia misoratsa anarana aty miseho sehatra maneho sainy indrindraindrindra natao ho an'ireo tanora izay tsy manana toerana hisehoana eto atapy-tanànan'ny Toliara. Ao anatin'izay hetsika izay ataon'ny vakokara nandritra izay efatsy amby 10 taona izay nipetraran'ny foronan'ny vakokara teto Toliara dia miezaka isan'andro izahay ampiroborobo ny lafin'ny kolotsaina
eto atapy-tanàna Toliary sy ny manodidina zany hoe ny faritra Antsimo Andrefana indrindra zany. Haritra efatrandro ity Vakokara festivaly andiany fahatelo ity izay andraisan'ireo mpanakanto malaza sy vao misonitra anjara, eo ihany koa ireo fampiratiana sy fanomezana tolotra manokana avy amin'ny Alliance Française Toliary mandritra izao hitsika izao. Ndray baba amin'ny tontolo ny fampianarana dia mbola andoavam-bola ny fisoratana anarana amin'ny sekolim-panjakana na teo aza ny fanambarany ministry ny fanabeazam-pirenena ary ankoatra ny vola misy ihany koa ny avary asaina efa ny ray aman-dreny eo anatrehan'izany fahasahiranana izany midina an-tsehatra ny fikambanana vehivavy malagasy miary miainga mivarotra fitaovana amin'ny vidiny mirary ka tamin'ity androany ity atao amin'ny commune Viliazo district Navaradrano no nisitraka izay tany an-toerana no nasaina. Mandovola araina vary ny ray aman-dreny eny amin'ny commune Ambanivohitra raha tia ampianajanaka eny amin'ny sekolim-panjakana. Manampy ny vesatra eo amin'ny fisoratana anarana ny fividianana ireo fitaovana ilaina mandritra ny taona. 5 zaza mianatra amin'izany, 6e dia tediony ambany indrindra. Public daholo ny areo. Le franc-main zany no atao hoe andoavam-bola. Misy fitambarany 60,000 francs Roris Royal, CG Royal. C'est un ray aman-dreny. Cahier zao 53 10 dia sitilo amin'ny ohatra eo tokotokony eo amin'ny 3 alina momba hoany io na lasaka na mahery neny mbola misy le bénévole dia mbola mandoa an'izay ny ray aman-dreny Roris Royal ny aloha dia mbola misy vary io koatr'izay eo amin'ny fitozinga izy raha kotra moa raha vary fotsy izy dia eo amin'ny 420 kapao zao mampiditra mpianatra mihitsy dia efa aloha zao tsika miteny zao dia efa aloha daholo zao akoatra mbola kajikajy amin'ijinijinika ray ny amin'ny lycée dia roa ny amin'ny 6e dia ray ny amin'ny EPP ny ahy efatra mbola mianatra daholo tena manefa kajikajy tena raha eo amin'ny telo mbola tsy ampy tsy manana fivelomana fa mambolimboly kely ny dadan'ankizy efa maty tsy maintsy mianatra milofo manao zay mandoa alika mafy mihitsy le zaza koa mbola kingesaina mba mahianatra da mazoto mianatra dia malahelo be anao raha hoe hojanona tsy anatra izy. Ny fahatsapana izay fahasahiranany ray aman-dreny izay indrindra no antony anohizan'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary. Tsy anavahana na ray aman-dreny mampianajanaka eny amin'ny sekolim-panjakana na tsy. Raha mahita tahaka ny tafika andrefa-tanàna moa zany fahasahiranana izany eo anivon'ny vahoaka indrindra ny aty ambanivohitra Viliazo satria mafimafy na miditra amin'ny sekolim-panjakana izy dia misy ny droit tsy maintsy aloha tena ao anatin'le fahasahiranany ray aman-dreny satria raha andeha hiakatra any Antananarivo izy dia mbola misy ny frais nefa amin'ny fahasahiranana misy ka nahatonga anay hoe andeha tsika hiara-iasa amin'ny fikambanana ny vehivavy malagasy miara-miainga azona manamantony fotony aty amin'ny toerana tahaka izao dia hita tsapa tsara zany fa hoe afa-pahasahiranana aloha eo anivon'le frais dia ihany koa hoe mba tonga ty fotony ary zava-dehibe satria ilaina mihitsy ny fahatongavana tahaka izao ho an'ny vahoaka sahirana aty ambanivohitra Viliazo dia tsapa tokoa fa ilaina ny fividianana ny fitaovam-pianarana rehetrarehetra ary dia betsaka moa ny fitaovana entina eto amin'izao fotoana izao. Ny commune Sabotsina Mena sy Ankadinandriana no anohizan'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary ho an'ny andron'ny rahampitso. Any Toamasina dia fianakaviana sahirana anjatony no tsy manan-kelofana ao tsara Toamasina suburbain vokatry ny fampiarana dito fandravana trano androany voatery mitoby any ambony fasika izy ireo ary miaya fatratra amin'ny tsy fandrimpahalemana izay efa mihamazovana any antoerana kolo Toamasina. Anjatony ireo trano tsy maintsy noravaina androany teto Vohitsara no ny fanatanterahana didy. Fianakaviana maro miaina ao anaty fasahirana na lalina no tsy manan-kialofana ka voatery mitokotokona eny ambony fasika. Tsisy trano petraka trano potipotika
jiaby zareo amin'izany tsy mba mahoetino nareo dia mitadava toerana hafa tonga dia miala amin'izao fogna tsisy tany petrava zay etananeo arabery aby jiabyjiaby le problème eto zany le olona madinika ihany ravana fa le olona vavety tsy ravana dia fidividina le trano ravana misy nahazo taratasy aminay misy tsy nahazo taratasy misy mena taratasy fandroahana misy tsy mena avy tany zareo dingany zareo le trano endure rehefa le trano ratsiratsy reo trongisana nagnino manomboka amin'ny lakoryvaty jiaby reto tonga dia nitrongisana tsy dia efa tsy fantaky zany anay le tsy fantaka satria zay zany le mahantrahantra dia le satria le manamana karerarey zany dingano raha vao tonga dia nandrava tokony nasesina nomboka tagny jiaby fa magnino nidingidinganana okodina keo ary mizaly aitony mpitondra fanjakana mba ezerea vokeky zay tony lamerigna tanay jiaby nefa fitondra fanjakana hagnavitragny madiniky nefa aito mizaly ampi ay fitondra fanjakana mizaly aito madiniky zaza ary mbola agnaty mitrogno vohomagna ka la mba namena place kelikely ay nefa nde mitarainy ireto mponina tsy manan-ky alofana ireto ary mangataka ny mba hojereny ny mpitondra fanjakana ny olana misy amin'ireto fianakaviana manjatony ireto zay aloha hatreto dia tsy hitanay misy lalana andehananay amin'le entanay miparitaka ny fahasahiranana amin'le fampidirana mpianatra moa isan-daniny ny entananay moa zany dia miparitaka tokotany ny trano petranay dia tsy misy dia ankinina aminareo mpitondra fanjakana zany ny mandinika ny toedraraha mahazo anay eto ny trano tokony petrana moa fa ravany bildozeranjareo le milaza fa tompona tany le olona milaza tompony tany dia zareo spaty zareo nefa zany nanomboka tamin'ny taona 2024 no milaza tompona tany nefa zahay efa taloha be efa tagny amin'ny taona 2000 efa nanajary teto tamin'ny tany mbola tiala be ary tany io taloha zany dia efa nanovana miaramila sarinadiny nampiasaina n'io tany io teto tamin'izay alohany nanazary an'io tany io ka rehefa mipetraka teto zany zay nanomboka tamin'ny taona 2000 zareo tsisy tonga milaza fa ho tompony ka ankehitriny zareo dia milaza fa tompony nefa araky ny ziridika zay pelantananjareo dia tany amin'ny taona 2012 no nilazainjareo fa hoe mahatompony tany anjareo fa ny tena anaran'io tany io zany tamin'ny andro taloha dia semaine de fer de livondro zay ny tegna tompony tany io ka rehefa tsy nety tamin'ny projet lalamby zany le tany dia ny abandonné ny semaine de fer le tany zay vahoaka no nagnajary teto atreto miady irery ireto vahoaka madinika ireto ankoatra ny olany trano ialofana ahina ihany koa ny alatra ataon'ireo mpanararoatra amin'ireto entana mipetrapetraka ireto indray baba amin'ny maresaka avy any ivelany manohitra ny fanafiana fanafoanana ireo mpampiorooro ao Palestina ireo tafika israeliana amin'izao fotoana misy adimy ireo namony ainy nandritry ny etsika tao amin'ny moské tao Tolkaren izay voalaza hatrany fa isan'ireo mpanoasa fampiororona mazava ny politika sy ny tanjony Israely dia ny anafoanana hatramin'ny farany ireo mpampiorooro ho ny gouvernemanta israeliana faritra misa telo any avaratry Cisjordanie no tena ifatohan'ny fanafiana amin'izao fotoana Tolkarem, Jenin ary Tobas izay efa nanaovan'ny israeliana fanambarana fa nandavony mpampiorooro misa 6 hatreto. Leny maresaka avy any ivelany koa tompoka lasy tompo voary no mamarina indray ny fiarantsika tamin'ny ity alina ity isaorana feny anao naizanaiza misy anao nanjo izany hatramin'ny farany mame fotoananao amin'ny ora mahazatra ny tenako sy ny ekipa ny fampahalambo avao ho amin'ny ragnompitso samia tsara tompoko. Immédiat,
l'unique université habilitée par le MESUPRES en audiovisuel, cinématographie et ingénierie du son à Madagascar, dans son nouveau local à Nanessan, vous a présenté. Big Crystal, penina tena azo antoka. Vous a présenté Ni Vava. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vava. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.